Salam la famille, c'est votre boy Will, manao Anatoly. Androany dia nataoko ty vidéo ty mba ho anivana toe-tsaina. Nataoko manokana izy ty mba ho ampahafantarana ireo malagasy mitovy amiko fa Madagasikara dia tsy ilay tany ipetrahanao sy renivohitra ihany, tsy ilay tany fiavianao raha ohatra ianao avy any amin'ny faritra sy Antananarivo ihany no atao hoe Madagasikara. Natao koa izy ty ho an'ireo olona izay rehefa miresaka izy ny any ivelany, ny any andafy dia maminafina izy nefa sy sary akory ao an-sainy, sy fantany akory ahoana ny angeda zany andafy zany ary aiza sy aiza amin'ny any andafy ny any ivelany no firenena mandroso. Tonga soa ianao eto Ambahibe, Fokontany ny farafangana. Raha ohatra hoe ponina ny farafangana ianao dia mety mbola marina ama sy mahafantatra hoe ohatrohatrany ahoana ny zany farafangana zany ohatra hoe jerena amin'ny satelita. Zao ny tanànan'ny farafangana rehefa jerena amin'ny satelita, mahita embouchure sika ery akaikin'ny ery ankavanana. Eo embouchure iny zany dia mbola mitombo eo ny faran'ny canal de Pangalana. Université de Farafangana, izy io jerenao ohatr'izao izy io dia mamono lolo fa mbola ho vetivety kely izy io ary mbola sy raha ny fahafantarako farany dia ny science sociale no ampianarinao fa hatreto aloha mbola sy nisy sortie de promotion. Raha pon'ny farafangana ianao ka miala avy farafangana zero manodidina dia mahita an'izao. Mahazonao tsara sainy hoe manodidina ny Madagasikara daholo reo, manodidina ny farafangana daholo reo ville marobe reo. Fa vitanao ve zany Anosively zany, Vohibanona, Ambohigogo, Sahafatra sy ny rehetra izay apotraka eo. Miakatra amin'ny resaka région sika dia mahita ny région sud, iray manontolo sud-est, sud sy sud-ouest. Mampalahelo moa zany dia sy mba misy olona tonga miala sasatra misy aty amin'ny farany ambany aty Ambovombe nefa dia araka ny hitasika zao dia misy ranomasina sara, misy plage toy ny plage rehetra. Zao angedany ilan'ny Atsimo Atsinanana, atsimo sy atsimo andrefany Madagasikara. Raha hiakatra makany ambony indray isika dia mahita fa izao rehetra zao tia Madagasikara avokoa. Zao rehetra hitanao zao dia Madagasikara avokoa. Manomboka aty Ambovombe mandrapatonga any Antsiranana, mamakivaky Antananarivo, Mahajanga, ny ato Fianareva Atsinanana sy Tamatavy, mandrapatonga aty Toliara. Tanin-drazasika daholo izy rehetra ireny. Mafaka mandeha sy mila fakatoavana, sy mila manao demande de visa, mafaka mandeha miara naiza amin'io toerana hitanao anatin'io carte izay apotrako aminao io ianao. Resaka amin'izay sika le hoe mitenitsika hoe Madagasikara dia any andafy. Rehefa miteny hoe andafy ny malagasy dia firenena iray no ao andohany, ny akamaroany. Zao anaty isan'ny tapany zao tontolo zao. Ary ny firenena vao vinavina voalohany kosa dia ito la France. Io la France. Io no vinavinain'ny malagasy sy ny afrikanina rehetra rehefa miresaka hoe ny malagasy moa satria malagasy irery no manao andafy rehefa miresaka hoe andafy io tsy firenena frantsay ity. Ohatrany ahoana ny position de la France, iny la France iny faritaka iny, ohatrany ahoana ny position de la France anatrehany zao tontolo zao. Kely dia kely. Rehefa makatia basket ny malagasy iray dia manomboka mivelatra ny sainy ary manomboka maminavina koa izy hoe any Amerika. Dia rehefa manomboka maminavina ny Amerika izy ireo dia le Amerika tenen'ny gasy dia les États-Unis ihany. Iny États-Unis mipotra iny États-Unis, iny izy iny.
mbola misy kely moa zany aty akaikin'ny Québec, ambony Québec ao misy le izy ty. Iny ny États-Unis. Fa i Amerika kosa de iny continenta ambony iny. Iny continenta mizara anankiroa ny Amerika, continentan'ny Amerika ilany avaratra de ny continentan'ny Amerika ilany atsimo. Ilany atsimo ty no ahitana ny Brésil, no ahitana ny Argentine, Chili sy ny tariny. Ary ato ndray isika dia mila mahafantatra kely satria misy hira mivoaka tamin'ity taona ity izay somary nalazalaza ihany dia tato le izy no miseho. West Indies moa zany de fikambaran'ireo nosy kely toy ny Jamaïka, ny Haïti, maromaro izy ato de île turque Caraïbes rehetrarehetra reo le teneny basta io Martinique sy ny tariny. Reo le sady miteny patois zareo, sasany miteny patois mifangaro frantsay, sasany miteny patois mifangaro teny anglisy. Io le teneny Basta Leone manao le West Indies, Caribbean ato. Io moa zany ranomasin'ny Caraïbes moa zany io ao io. Zay. Raha ohatra teny amin'izay ianao le tena hoe le andafy dia vao miala ny Madagasikara dia andafy. Zaho anefa andafy daholo anefa izao rehetra izao. Mbola andafy aty Australie moa zany dia firenena tantanan'ny Britanika izy io, mitovy amin'ny Canada, Nouvelle-Zélande, mbola andafy daholo niany. Firenena matanjaka daholo io apotrako aminareo, mandehandeha sika eran'izao tontolo zao Canada moa zany efa manomboka en'ny malagasy rehetra. Mijery foana sika hoe iza daholo reo firenena matanjaka. Reo firenena matanjaka daholo reo: Norvège, Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Croatie, Serbie, Hongrie, Russie zay firenena farak'izay ngeda indrindra eran-tany. Iran mbola firenena matanjaka daholo zany. Arabie Saoudite sy ny tariny iny, Chine mbola firenena matanjaka daholo. Mba hoentinareo maminavina hoe ilay andafy dia sy mitovy amin'ny Madagasikara, ary de tena mafy le olona nasay ny généraliser an'io hatramin'izay. Satria ohatra hoe atao kazikazy kely le izy raha anankiray Madagasikara dia ny ireo firenena ambony rehetra dia 500,000. Zany hoe 500,000 avo eny no Madagasikara ny angedan'ireo firenena izay lazaisika amin'ny teny tokana hoe any andafy. Zay ara de mazotoa daholo. Ruila.